Lafim-baovao hafa kosa indray afaka iray volana no hiazo any Himalaya rontsy tendrombohitra misy Mont Everest i boka telo mianaka ihany ka indray an'ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ity raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo tao amin'ny tambazotra Antserasera ny fiandohan'ny volana aprila lasa teo no nanomboka ny fanazarantena niaraka tao amin'ny lohasan'ny Pitzal ao Autriche ireto teratany malagasy ireto tamin'ny volana martsa kosa no efa nanomboka fanazarantena ary mandra-pahatapitra ny volana aprily no izatra ny toetry ny andro ho ny fampahafantarana izay nataon'izy ireo ny fandaminana ny fitempon'ny fo ny fiaretana ny alina mangatsiaka be mandritra ny fakanaina ary ny fanatsarana ny teknika amin'ny fiakarana miteza no tena trandrahan'izy ireo anatin'ny fanazarantena izay atao ao Autriche io talohan'io moa efa nanao fanazarantena teny amin'ny volkany Pichou tafiakatra teny atapony tao amin'ny volkano Chachani manana avo 7.4 metatra saingy tsy vitan'izy ireo noho ny hatsika be loatra izany raha tsy ivony efa tamin'ny taona 2024 no niakatra ny Mont Everest i Zozar Boka Raj Alexander ary Rais Boka tany amin'ny 107 metatra kosa ny fetra farany vitan'izy ireo tamin'izany ary izao mbola niverina ananika ny tapony tendrombohitra avo indrindra maneran-tany izao indray.